Médecin lieutenant-colonel Randriamitany Tsozouary, dokotera miaramila tafiditra ao anatin'ny ekipa voatendry hanao investigation sy intervention amin'ny Covid-19. Izahay moa zany dia en permanence aty rehefa mahazo appel avy amin'ny olona marary dia tonga manao investigation sy intervention any an-tranon'le olona dia mijery izay symptômes sy ny hoe tokony hiditra hôpitaly ve le olona sa tokony mijanona manao confinement ihany sy ny resaka hoe mijery ny test zany hoe tokony hanao test ve sa tsy. Efa tamin'ny talata teo no efa nisy ny intervention dia mbola mitohy foana moa zany hatreto. Manentana antsika vahoaka malagasy rehetra hanaja ny toromarika izay voateny any amin'ny hainao manjery rehetra any dia ny fihibohany zany ary ny fanajana ny elanelana 2 metatra ao amin'ny olona anankiroa. Raha misy moa ny sinina dia afaka miantso ny 914 sikany dia tonga izahay any tokantranontsika ihany mijery atsikany. Marihana fa ny dokotera miaramila zany dia miasa andro aman'alina tsy mitsahatra amin'ity aretin'ity dia mbola miangavy antsika vahoaka malagasy ihany hanaja ny fepetra sy ny toromarika any amin'ny hainao manjery rehetrarehetrany ihany. Utwana kuma utafi, tasuni fapi